miakatra eo tongotrao. Manahoana Zaza Bodo? Faly miantrano ato tokantranontsika indray amin'izao sabata maraina izao. Andeha hisaotra an'Andriamanitra isika fa manamboatra ny fotoanantsika izy dia afaka miaraka aminy isika mianatra ny teniny amin'ity maraina ity. Akambany ary ny tanany ahondrika aloha dia akipy ny maso. Andriamanitra faly izay misaotra anao fa tianay loatra ianao dia tsy avelanao diso anjara izahay na dia Zaza Bodo aza. Jesosy mitenena aminay fa hiaino izay mpanompo kelinao. Amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Mitondra ny lohateny hoe rano mangidy tonga mamy. Izay indray ny tantara ho arahantsika dia aza tiny fa misintona lesona mandrakariva isika araka izy eo am-panarahana ny tantara. Ny teny natao tadidy dia amin'ny Apokalipsy 7:7-7:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, hitondra azy eo amin'ny loharanonaina izy. Averiko indray hitondra azy eo amin'ny loharanonaina izy. Andao hiaraka merina indray isika rehetra. Efa mahay manisa moa nareo? 1, 2, 3. Hitondra azy eo amin'ny loharanonaina izy. Bravo! Dia mipetraka tsara indray manaraka ny tantara dia mihaino ny lesona izay sotonina avy ao anatin'izay tantara izay. Niompy ny zanak'Israely rehefa notarian'ilay andro raona nivoaka avy any tao Egipta niala lavitra ny fiainana mandevo azy. Nanaraka ity andro raona ity izy ireo araka ny nitariany azy ireo amakivaky ny ranomasina mena ho any Enefitra. Kanefa 3 andro taorian'ny nandehanany tany Enefitra dia lany sy ritra ny tahirin-drano izay nentin'ireo zanak'Israely ireo avy tany Egipta. Nangetaeta ny ankizy, nangetaeta koa ny lehibe, nangetaeta ny biby fiompy sy ny olona ny rehetra tao amin'ny tombon'ny zanak'Israely dia samy tena nangetaeta avokoa. Nitarika azy ireo ilay raona ho amin'ny toerana iray antsoina hoe Mara. Efa mpiandrondro tany Enefitra nandritra ny 70 taona Mosesy, hany ka fantany tsara io toerana io. Fantatry Mosesy fa misy rano ao Mara. Saingy fantany ihany koa fa ratsy be ny tsiron'ny rano ao ka tsy azon'ny olona atao mihitsy ny misotro azy. Raha ny tena marina ny dikan'ny teny hoe Mara dia mangidy. Ny zavatra mangidy dia tena ratsy ny tsirony. Kanefa ireo olona rehetra ireo tsy mbola nisy nahalala an'izany, hany ka vatany vao nahita ilay rano ry zareo dia samy velona mibitabitaka avokoa. Rano, iry misy rano hoy izy ireo niantso mafy sy niorakoraka. Ny sasany tamin'ny olona dia tonga dia niazakazaka nakeny amin'ilay rano. Saingy noho nanandrana ilay rano ry zareo, nivadika ho fahadisom-panantenana ilay fifaliana teo. Izao ry zareo vao maika mangetaeta mafy noho ny teo aloha talohan'ny nahitany ilay rano mangidy. Nanomboka ny monomonina sy ny taraina tamin'ny Mosesy ry zareo. Fantatry Mosesy fa tsy andao ny olona Andriamanitra. Fantany fa hiasa hikarakara ny zavatra ilain'ireo Andriamanitra. Noho izany dia nivavaka tamin'Andriamanitra Mosesy ary nangataka fanampiana avy aminy ary dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny zavatra tokony ataony. Noteneny Mosesy mba hitady tapa-kazo iray ary anipy izany hazo izany ao anatin'ilay rano. Nitaterany Mosesy izany araka izay nolazain'Andriamanitra ary dia niova tonga mamy ilay rano. Ary dia niverina nirotra nifandrombaka nakeny amin'ilay rano indray ny volona. Tamin'ity fotoana ity kosa dia tsy diso fanantenana intsony ry zareo. Nisotro nanara-po izay laniny tamin'ilay rano mamy izy rehetra. Na ny ankizy, na ny lehibe, na ny biby dia samy nanara-po ny sotro izay rano laniny avokoa. Nanao fahagagana Andriamanitra mba hiahiny sy hikarakarany ny zavatra ilain'izy ireo. Ary anisan'izany ny fitadiavany mafy rano tany Enefitra. Nisaotra sy nideran'Andriamanitra zareo noho ny fikarakarany azy ireo. Nikarakara sy mihaino zavatra ilaintsika Andriamanitra. Tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely
miantoka ny rano sy ny sakafo ary ny toerana atoritsika izy, nomeny ankohonana sy namany sika ary rivotra iainana. Salama daholo ve ianareo rakizy? Manonona mandrakariva ny fitiavan'i Jesosy ho aminareo. Raha misy moa izany rakizy tsy salama dia tsaroa fa Jesosy anasitrana anareo. Ka ankehitriny ary hiaraka aninona re tsika? Hiaraka miankina ny lohahevitra faha 1:10 izay manao hoe mitaridalana Andriamanitra. Mitaridalana antsika tokoa nge rakizy Andriamanitra e. Ary izany no lazain'ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery ao amin'ny Jaona 4:7 manao hoe raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Andao nge ho averintsika raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Jaona 4:7. Izany tokoa rakizy ny zavatra miandry izay rehetra manaiky hiara-dalana amin'Andriamanitra. Ka dia iriany Jesosy ary ny ankizy kely rehetra mba handray fanapa-kevitra hanara-dia sy hiara-ndeha miaraka amin'Andriamanitra. Dia andao arahana ny tantara ary. Ny ankizy rehetra ao amin'ny klasin'ny Madame Meyer dia niandrandra ny dia ataon'ny klasin'izy ireo. Tena finaritra tokoa io Hoy ange Devona tamin'ny Ariana fantatro mihitsy hoy Ariana. Namaly tamin'ny fifaliana. Efa voasonivy alohan'ny taratasy izay fahazahoan-dalanao Tadidinao fa efa niteny ange Madame Meyer fa tsy afaka ny andeha ianao raha tsy efa voasony izany Tonga ny fotoana andehanana. Ary nivory tao anefitrano avokoa ny mpianatra rehetra. Izay ny fotoana farany azahoan'ny mpianatra manolotra ilay taratasy fahazahoan-dalana rakizy. Teo vao hitan'ny Devona fa tsy any aminy azy. Voatery hijanona any amin'ny efitrano fianarana hafa izy fa ireo namany kosa andeha. Nanahoana re ny fahadisom-panantenany? Tahaka izany ange no nitranga tamin'i Mosesy tamin'ny taona faran'ny ainany. Nitarika ny zanak'Israely nandritry ny taona maro Mosesy teo ambanin'ny fitarian'Andriamanitra. Namakivaky any Egipta izy ireo hatreo amin'ny sisin'ny tany nampanantenana. Efa hiditra ao amin'ilay tany izy ireo ankehitriny. Naniry niaraka amin'izy ireo i Mosesy. Saingy nolazain'Andriamanitra nge rakizy fa tsy afaka ny hanao izany izy tsy maintsy hanao veloma ireto vahoaka ireto izy. Koa dia nanoratra taratasy ho azy ireo Mosesy. Tsy inona izany taratasy izany fa ny bokin'ny Deutéronomie amin'izao fotoana izao. Ao amin'io boky io no ampatsahiviny ny vahoaka ireo zavatra momba an'Andriamanitra sy ny zavatra mahatalanjona marobe izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Nampatsahiviny azy fa mbola manana drafitra mahatalanjona ho amin'ny fiainan'izy ireo Andriamanitra. Tsarovy Andriamanitra ary dia raha izy dia onona ela eo amin'ny tany ianareo. Izany ange ilay afatra nosoratan'i Mosesy fa raha mihodina ny fonareo ka manompo Andriamanitra dia tsy onona ela ao amin'izany tanàna izany ianareo. Napetraka Mosesy ny penina noho ny farany ka lasa izy nandeha teny tamin'ny vahoaka. Efa 20 taona aho izao izy. Tsy afaka no ho mpitarika anareo intsony. Efa niteny tamiko Jehova fa tsy hita ny Jordana aho, tsy ho any amin'ny tany Kanana aho. Sady ny fampijery ny vahoaka no gaga. Azo antoka fa tsy izay no tiany Mosesy ambara. Inona no hahazo azy ireo raha tsy izy no eo? Inona no ataon'izy ireo? Jehova no hialolalana anareo. I Josoa no mpitarika anareo arak'izay nolazain'i Jehova. Hoy Mosesy nanohy. Mandro soa ary matoki
aza matahotra. Avy eo dia niantso an'i Josoa mba hitsangana teo akaikiny ange Mosesy. Nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'i Josoa izy. Ianao no hitarika ireto vahoaka ireto ho any amin'ny tany Kanana. Ho hitanao ny honenany eo amin'ny tany izay nampanantenan'ny Tompo. Hoy ihany Mosesy. Jehovah mihitsy no hitarika anao sy ombanao. Tsy andao na hahafoy anao izy. Ko aza kivy aza matahotra ry Josoa. Nitodika tamin'ireo mpisorony Mosesy no ny avy eo. Nomeny azy ireo ny dika mitovy amin'ny lalàna izay nasain'Andriamanitra nosoratany. Dia tsy inona izany fa ny didy folo. Tsy maintsy mianatra tsara izany ny mpisorona. Isaky ny fiafaran'ny fito taona hoy izy. Dia vakio amin'ny feo mafy ity lalàna ity amin'ny andro firavoravon'ny fitoerana ambany ratsakazo. Vakio izany mba handrenesany rehetra azy sy hahatserovany ka hiankofany amin'Andriamanitra. Farany dia nomeny an'i Josoa ny dika mitovy amin'ny hira tsara iray izay nosoratany niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Ampio ireo vahoaka ireo hianatra ity hira ity, hoy Mosesy. Ampahatsiahy azy ireo izany fa Andriamanitra irery ihany no tokony ho topoiny. Niainy tamin'ny mpanginana ny olona raha namaky izany Mosesy. Dia nanao ny teny farany angeraka izy Mosesy tamin'ny zanak'Israely. Aoka hankatoavina ny didy izay nomeko anareo androany. Hoy izy nananatra azy ireo. Avereno amin'ny zanakareo izany mba hankatoavany hampatokiana ireo fampianaran'Andriamanitra. Tsy teny foana ireo fa tena fiainana. Tamin'izay andro izay dia nasain'i Jehovah nakeny tendrombohitry Nebo i Mosesy. Nanokana fotoana nampahirezana amin'ny Mosesy teo ny Tompo. Ny alohan'ny hafatesany dia nasehon'Andriamanitra azy ilay tany nampanantenany. Lazain'ny Baiboly fa nahita ny tany rehetra i Mosesy. Ny lalana rehetra hatrany amin'ny sisiny indrindra amin'ny tanànany tany. Ny faritra andrefana rehetra hatrany amin'ny ranomasina avy any atsimo mamakivaky ny tanàna izay antsoina teo aoriana hoe tanin'ny Joda. Maty tany tendrombohitra Mosesy, maty tamin'ny mpiadanana izy arak'izay nolazain'ny Tompo fa hiafarany. Tsy natao tao am-pasana nefa i Mosesy. Tsy ela dia nanangana azy Andriamanitra ary nampiakatra azy hiara-monina aminy any an-danitra mandrakizay. Any Mosesy amin'izao fotoana izao tsy nisy mpaminany hafa tahaka Mosesy intsony teo amin'ny Israely. Nanana drafitra ho azy tokoa rak'izy Andriamanitra ary manana drafitra ho antsika koa. Isaoran'Andriamanitra fa hiara-monina aminy sy hankoaka amin'ny mandrakizay angesika. Koa dia andao isika hisaotra an'Andriamanitra. Mianatra eo tongotrao